eo amin'ny tontolon' izay fitsarany izay hatrany andeha anoizatsika ny fampalalam-baovao ny ao natam'ireo solo-mavamboaka andro amaraina andria matory Jean-Louis Andriamifidy tale général ny Bianco maleo tena misahana miady amin'ny kolikoly na ny Bianco fotoana izay mifampizarany Bianco sy ny solo-mavamboaka ny fomba fijerin'izy ireo ny ady atao amin'ny ady amin'ny kolikoly. Namela belatra tena nivony anteny miara-pirenena ny toejava-misy ankehitriny amin'ny ady amin'ny kolikoly androany maraina ny tale général ny Maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco Jean-Louis Andriamifidy anisan'ny takina amin'izany fametrahana ady amin'ny kolikoly zany ny fanambaram-pananana izay navoatra ndrindra ity fianandroany ity. Divuso any amin'izany hoe ady amin'ny kolikoly ahitany vahoaka ny fahavononantsika divuso amin'izany hoe fanjakana tanàna sy tsara izany tsy voaka malagasy fa isan'ny mahadrefa ny fa mahatsovonantsika sy ny olona firenena mitsotra izay te-hampiasa eto amintsika ny fahavononantsika ametraka zany fanjakana zany satria ahoana hoe itokisan'ny olona ny firenena malagasy natoka mitenitsika fangadia ametraka fanjakana tanàna rehefa tsy mifanaraka amin'izany ny zavatra ataontsika dia io zany ny saranaketrika hoe indicateur na marodrefy apetraky ny firenena rehetra velany sy ny mpamatsivona na olona zay tia ampiasa voneto amintsika ny antoka fa raha tonga ity ny vola rehefa ny ity ny volan'izareo isany ity ny volan'izareo dia azo antoka fa tsy isy andikodina na tatana misy zay zany mesdames et messieurs les députés no mahatonga anay anafanatany sanatriavy tsy maniry zay sanatriavy tsy maniry zay na manao toly fa fantatray na tokony ndraikitra ambony eto firenena nareo mahatsapa ny asarotra sy ny adidy ny andrinareo sy ny zavatra indrasandrasany vahoaka sy ny firenena nareo. Atao anatin'izany ihany koa dia nanome toerana misy any Madagasikara sy ny tanjona napetraka amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ny tale général ny Bianco. Fa anisany nangatany ity tale général ity ihany koa ny fametrahana teti-bola maromaro anivon'ny rafitra ity mba ahafahana mametraka ny paikady nasionaly amin'ny ady amin'ny kolikoly izay miainga amin'ny fanabeazana ho ihany ny fanambarany.